Zay no makasika nindry fa naneho ny mazava-dehibe ny fampianarana ambony ny orinasa-mpifandraisan-davitra Telma nanolotra solosaina ho an'ny Université Antananarivo izy ireo ary avy hatrany dia ampiasaina amin'ny fikirakirana ny notin'ireo mpiadana amin'ny fanadinana baccalauréat ho avy izao ireto solosaina ireto. Nanolotra solosaina miisa 20 ny Université Antananarivo ilay mpahandra Telma. Natolotra tambomba ofisialy ny filohan'ny Université Antananarivo ny professeur Ramanuel Napanja izany fitaovana izany. Tetry amin'ny tranomboky nisy Université Nekatso nanatanterana ny lanonam-pandorana. Araka ny nambaran'Andriamatoa Patrick Pijal Amida, talety jeneraliny Telma, dia nametraka ny fanabeazana olona ara-pahamehana tokoa ny orinasa ary entina hanomezana taratra izany izao fanomezana izao. Fiatrehana fanadinam-panjakana baccalauréat. Marina moa zany fa ny Université de Toamasina dia efa nahazo don aty amin'ny Telma ho famatsiana ara-pitaovana. Amin'ny andro anio kosa dia ny Université Antananarivo no nomenera tamin'ny herintaona ny Toamasina. Marina zany fa mitohy hatrany ny famatsiana ara-pitaovana ary araka ny teny président de l'université teo dia karazana fanamafisina orona ila fiaraha-miasa efa misy satria marina fa Telma dia anisan'ny pionnier ao anatin'ilay projet irenana izay mampifandray ny université rehetra, ny ST ary ny centre de formation et de recherche eto Madagasikara. Entina natanterahana ireo asa rehetra mifandraika amin'ny baccalauréat, isan'izany ny fikirakirana notin'ireo kandida izay manodidina ny 5,000 seninala eo manerana nosy. Reto fitaovana informatika reto tafiditra ao anatin'ilay hitetikasa irenala dia ny fampifandraisana ireo université misa enina, ireo université tsy miakina misa 3 ary ivitoeram-pikarohana misa 20 manerana nosy ihany koa izao fanolorana solotsaina nataon'ny Telma zao.